Vaovao fatateraka indray kosa nanomboka ny fiandohan'ny herinandro teo raha ny fantatra dia mametra ireo solika vatsiana ho an'ireo kaompania-tsolika ny Logistique Pétrolière mba hampihenena ny fanampin'ny ora iasana na ny heures supplémentaires an'ireo mpiasa ao aminy. Misy arak'izany ary ireo miahiahy mofo mikasika indrindra ny famatsiana ny solika eto amintsika. Ny fahamaroan'ireo fiara vaventy maka solika eo anivon'ny Logistique Pétrolière Akorondrano dia mahatonga ity orinasa ity ampiasan'ny mpiasa ao aminy ambony ora tokony iasany. Mba hampihena izany raha ny fantatra dia nanapa-kevitra ny Logistique Pétrolière fa hametra ireo fiara vaventy izay raisina isan'andro. Mitohy ihany anefa ny famatsiana solika eny anivon'ny tobim-pitsinjara raha ny tsikaritra na dia misy aza ireo miahiahy mikasika ny fikorontanana eo amin'ny famatsiana izany. Misy kosa nefa ireo mpitantana tobi-pivarotana solika no nanambara fa lany ny tahiry solika tao aminy omaly ary omaly hariva vao tonga ny livraison. Voalaza fa noho ny fahasahiranana arabolo izay mahazo ireo tobi-pivarotana solika dia maro amin'izy ireo no mividy isan'andro ny solika izay amidy ary isan'andro arak'izany no misy ny famatsiana. Anisan'ny mampitaraina ny maro ihany koa raha ny fantatra ny aratsiny kalitaon'ny gazoil ary anisan'ireo velotaraina ireo mpivarodasantsy any Fianaratsoa. Raha ny fanamariana izay noentiny mpitantana tobi-tsolika iray taminay moa dia antrany am-poto mihitsy no efa ratsy izany kalitaon'ny solika izany.